Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, midera sy manome voninahitra ny anaranao zahay, fa lehibe ny famindraponao, ary zany famindraponao zany no mbola ahafahanay manatrika anao araka ny tonokira izay ampahatsiarovanao anay. Fa raha mijery ny tany ianao dia toa tsy afaka hanatona azy, feno fahalotoana ny fahotanay manakatra ny lanitra, kanefa ny fitiavanao lehibe lavitra noho izany fahotanay izany, ka naniraka an' Jesosy zanakao ianao mba hamonjy sy hanavitra anay. Ry Jesosy Kristy Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay amin'ny fiaretanao mba handovanay ny fiainana mandrakizay. Handre ny teninao sy ny amin'ny fitiavanao anay zahay amin'ny ty fotoana ity, vangio ny fonay mba ho tonga fonofo, fotorotoro handray ny teninao, ka hitondra fibebana ho anay zany, hanananay ny fiainana mandrakizay. Dia via Jesosy Tompo mitenena fa mihaino anao zahay. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, noho izao fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny anomanana antsika amin'ity advento ity, dia ny fotoana koa izay atrarantsika izao alahady fahatelo amin'ny advento izao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ao antsika amin'ny tian'io ity ary dia izay voasoratra ao amin'ny LIOKA 3.1-6 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Ny LIOKA ny 3.1 ho vakina manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ary rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana maky izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakan'ny Tiberio Kaisara, fony Pontio Pilato no gôvernora tany Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo Rahalahiny no mpanapaka tany Itoria sy Trakonitisy, ary Lisania no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be. Dia tonga tamin'ny Jaona zanaky Zakaria tany anefitra ny tenin'Andriamanitra, ary nakany amin'ny tany rehetra any amorony Jordana izy nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka, ary araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny teny Isaia mpaminany hoe: injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany, ny lohasaha rehetra ho totofana, ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra ahetry, ary ny meloka ahitsy, ary ny lalana mikitoatoana ho amarinina, ary ny nofo rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Alahady fahatelo amin'ny advento isika izao. Ny tamin'ny alahady lasa teo isika dia ny resaka indrindra ny amin'ny Jesosy zanak'olona, ary aseho ho zanak'olona Jesosy dia ilay tonga eto amin'izao tontolo izao, mahatsampa ny fangiry firiatsika, mahatsampa ny mahaen'ny ny mahalemy na izay mahavesatra atsika, ary ny rahana izy hitondra ny fahoriatsika, hivesatra ny fahoriatsika. Izy ilay ambarany Jaona amin'ny Jaona 1:4 hoe: ny teny tonga nofo ka nonona tamitsika, izany hoe
tonga ho tahaka atsika koa izy ka nandray ao amin'ny tenany izay mety ho fahavoazana mety anjoatsika netinoana reraka na tsiarona alahelo nitomany rehefa nanatrika fahafatesana ary izany no fahatongavany ho antsika hizaka ny manjoatsika ary hiara mitondra ny fahoriatsika. Laraka ny lazaina zay ny soratra masina de hoe nonona ao andaitsika izy izany hoe miray petsapetsa amitsika. Amin'ity anio ity dia Jesosy izay asehony filazantsara atsika amity dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Tonga Jesosy zanak'Andriamanitra. Raha miverina kely itsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra zay efa rentsika tamin'ny Alahady teo dia misy filazana anakiroa amin'ny Alahady hoe ny filazana voalohany ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na indro ery Kristy fa na ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Izany hoe ny fahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra dia tonga eo amin'ny fiainantsika ka tsy zavatra ho katsahana lavitra na ho tadiaviny olona fa ho maro no ilaza ka hamitaka ny maro amin'ny feo samihafa ilaza hoe indro aty na indro ery Kristy. De hoy Jesosy hoe aza makany fa fitaka izany. Tsy izany no fisehoan'ny Kristy, tsy izany no fahatongavan'ilay zanak'olona fa ho tonga eo amin'ny fangirifirianao izy, ho tonga eo amin'ny adinao izy, ho tonga eo amin'ny fifalianao izy, ho tonga eo amin'ny tontolo mpiainanao izy. Izany no fahatongavany. Hataony ahoana nefa ny hiaramonina amitsika? Moa mahay miaramonina, mahay miara-mitoetra va ny vanja sy ny afo? Moa mahay miara-mitoetra va ny madio sy ny maloto? Ary ambaran'ny soratra masina fa ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia manafina ny tavany aminareo izy. Hataony ahoana no iaona? Ary io indrindra no aseho ny tenin'Andriamanitra zay anjaratsika amin'ity fotoana ity. Ao de ao ny fahatongavany ho antsika fa rehefa tonga eo amintsika izy manao ahoana moa ny toetsika? Manao ahoana moa ny fotsika? Mendrika handray an'izany mpanjaka izany va? Mendrika handray ity ho avy tonga nofo eo amintsika ity va? Fa raha tafajanona amin'ny Jesosy tonga nofo ihany ny fiainatsika, ny fiainam-panahintsika dia ho mahantra indrindra isika. Ary io no ampiazakazahany feo samihafa amin'izao fotoan'andro iainantsika izao, amin'ny fisian'ireo karazam-pivavahana na karazam-pinoana samihafa izay mampitodika ny olona amin'ny Jesosy tonga olona, Jesosy tonga nofo, ka dia sotomina Jesosy hietry hatrany hanaiky na dia ny tsy fahantanterahana azy. Ka na dia eo amin'ny fanompoam-pivavahana amin'izay heverina fa Andriamanitra ny tomponatoka amin'izany hizara fahasoavana eo amin'ny olona, dia mbola terena hanao izay sitrapony olona sy izay mahadevolana ny olona izy. Fa hoy lazain'i Jesosy, izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dehibe. Koa amin'ity fotoana ity dia harihary ny lioka tsara amin'izao fitantarana izao, reo rafitra politika rehetra nisy tamin'izany fotoana izany, tantara marina ny zavatra lazainy. Tena tonga nofo tokoa Jesosy ary nanaiky teo ambanin'ireny fanapahana ireny, tsy fanapahana ara-panjakana ihany fa fanapahana ara-pivavahana koa, ka voatanisany ao hatramin'ny mpisorona. Resany lioka amin'izany fa ilay ho avy na ilay zanak'Andriamanitra izay irana ho amin'izao tontolo izao, hitondra famonjena ho an'izao tontolo izao, dia
mahazaka tsara hiditra ao anatin'ny tontolo iainana izao tontolo izao ary hanova izany ho tontolo ny fiainana mandrakizay. Ka io ka na dia heverina ho tahaka ny fanjakana voalamina sy voarafitra tsara aza izany hita ao ny fahefana hatramin'ny rafitra ambany ka hatramin'ny any amin'ny amperora ary hatramin'ny rafim-piangonana farany ambony amin'ny raharany mpisorona dia toy ny tany efitra ihany izany. Toy ny tany efitra ihany izany, ahitana ny avo sy iva, ahitana ny mikotoantoana, ary izany no anrahana anjaona mpanao batisa hitory ny batisan'ny fibebahana mba hibebaka ka ho tonga tany marina, hidira ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahatongavan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra dia izy tonga hanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ahoana nefa no ahaizantsika mandray izany fiainana izany? Ahoana no ahatsapahantsika fa raha tonga eo amin'ny fiainantsika izy dia hanome fiainana tokoa, hanome fifaliana ho antsika? Feno tahotra izao tontolo izao, feno tahotra amin'ny oronoronady samy hafa, ary tamin'ity fotoana ity koa na dia ny Israely koa aza dia ao anatin'izany ady sy tahotra samy hafa izany. Fa ilay zanak'Andriamanitra zay tonga kosa dia hanamboatra fiainana vaovao izay ambarany Soratra Masina hoe fiainana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany. Fiainana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy araka izay kajikajy ataon'ny olona, araka ny rafitra sy izay fiheverana mety anjaka eo amin'ny fisainan'ny olona. Tsy mba tahaka izany ny fahatongavany. Ahoana moa ny ananany tsy mino sy izay manana kajikajy momba izao fiainana izao fanantenana fa tenin'ny ray-mbava ataon'ny pastora eo amin'ny fanaovana batisa dia ahazahoana antoka fa handova fiainana mandrakizay izy na ny zanany. Ahoana no ananan'izay tsy mahay mandray izay ambarany Soratra Masina sy ny feon'ny fanahy masina ao anatiny, fa manadio azy ho afaka amin'ny fahotana rehetra ka mahatonga azy olona afaka sy feno famirapiratana, feno voninahitr'Andriamanitra ny sakramenta masina izay raisiny eto amin'ny latabatra masina anadiovana azy. Fa na eo anatin'izany aza dia mbola misy ihany ny lohasaha tokony ho totofana. Fa na dia maneho ny fitiavany aza Jesosy, manambara ny amin'ny sitrapony, ny amin'ny fitiavana mandrakizay izay nitiavana antsika ka nandeferany amin'ny fahotantsika, hanomezana antsika izany fahasoavana lehibe izany, dia mbola ao ihany ny fahazarana no anatonana ety. Fahazarana no anatonana ny latabatra masina. Fahazarana, fomba mampanao no anatonana ny batisa. Fa toa tsy misy aina ao anatiny. Ary izany tsy fahatsapana izany indrindra no ilana io lay lohasaha ho totofana, tsy ny fietretena toa manetry tena amin'ny andraikitra hita ety ivelany izany ihany izy io, fa izay fanekena tanteraka ny asan'ny fanahy masina ao anaty amin'ny alalan'ny sakramenta masina dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Raha tsy mety mandray fanavaozana amin'izany ny olona dia mahantra izy. Ao koa nefa ny fiavonavonana izay toy ny tendrombohitra, fiavonavonana
ny fisehoana ho zavatra amin'izay atao kanefa tsinotsinona. Ary io no lazainy soratra masina ny amin'ny apokalipsy amin'ny ilazany amin'ny fiangonana hoe menao milaza ny tenanao ho manan-karena kanefa ambarako aminao fa ianao ilay mahantra sy ory, koa via mividiana amiko volamena voadio amin'ny afo mba hiarihary ny maha izy azy anao. Izany hoe eo amin'ny fiainany fiangonana, eo amin'ny fiainam-panahiny tsirairay dia tsy izay avy amin'ny fisainana avy amiko no zava-dehibe, fa izay fandraisako izay avy amin'Andriamanitra, ary io no fanamboarana ataon'Andriamanitra. Fa raha mamboatra lalana ny mpanamboatra lalana, na de eo aza le tany teo aloha rehefa manao iny terrassement iny izy, toa mbola trongisina amin'ny bulldozer indray dia akana tany hafa avy any ivelany atotitra eo ambony, fa tsy ilay tany loarana teo no apetrany eo, tany hafa avy any ivelany mba ho marina tsara, mba hitovy tsara ngamba ny tany rehetra, ary tany efa voafantina tsara ka azaka andehanany fiara isan-karazany eo no mety ataony eo, fa tsy ilay tany teo. Dia tahaka izany no fanamboarana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany mino. Raha manaiky izany izy dia tondra fiadanana ho azy izany. Misy zavatra tsy araka ny fisainantsika amboarin'Andriamanitra ao amin'izany, ao amin'ny maha izy azy antsika, ary amin'izany nandraisantsika ny fananganananaka ho zanak'Andriamanitra. Toto ahetry ny tendrombohitra, ahetry ny fiavonavonan'ny fo rehetra, ny fireharehana rehetra, eny fa mety ny fiatakatahana koa aza dia tahaka ny tendrombohitra koa izany. Ny lembalemba dia hamboarina ho lalan'i Jehova. Ry havana izay kendrena indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity, ilay ho avy izay ambara dia ilay tonga hanome fiainana ho antsika, izay fiainana vaovao, ary ao anatin'ny fandraisana izany fiainana vaovao izany dia manova tanteraka ny maha izy azy antsika. Raha tsy misy fiovana sy fiavaozana eo amin'ny maha izy azy antsika dia maty antoka isika amin'izao advento izao. Te hamboatra ny fiainantsika ny tompo. Inona nefa no handraisantsika izany fanamboarana izany? Tsy hafa fa io indrindra lay toritenin'ny jaona, mibebahy ianareo, mibebahy ianareo. Ao anatin'ny fibebahana, zany hoe fialana amin'ny lalan-diso teo aloha, amin'ny lalana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teo aloha, ka miverina ilalana, miala amin'izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, miala amin'izany ka tonga mizotra amin'ny lalam-baovao. Raha mpangalatra teo aloha tsy mpangalatra intsony, raha mpanao kolokolo teo aloha tsy mpanao kolokolo intsony, raha mpijangajanga teo aloha tsy mpijangajanga intsony, raha mpisotro toaka sy mamilava teo aloha tsy mpisotro toaka intsony, ka mandray tanteraka ny fahatongavan'i Jesosy eo amin'ny fiainany, ka dia mahagaga ny olona izany. Ary io no nolazain'i Jesosy tamin'ny jaona rehefa nandefa iraka tany amin'ny Jesosy jaona hoe enao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Araka ny filazantsara izay vakiana tamintsika teo dia hoy Jesosy hoe ambarao amin'ny jaona izao hitanareo sy renareo izao,
ovana tanteraka ilay tsy fahatanterahana, ny tsy fahiratany maso ka tsy mahita ny asa nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ny tsy fandrenesan'ny sofina, zay tsy mahay mihaino sy mandre tsara ny tenin'Andriamanitra, ny fahalemena eo amin'ny tongotra sy ny tanana, tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary ny malahelo hitoriana ny filazantsara. Misy falamboarana tian'Andriamanitra atao amin'ny fiainana. Amin'izao advento zao ary dia sain'Andriamanitra ianao hanana fiovaozana tanteraka, hanana fiovaozana tanteraka. Ity alitara ity ry havana dia izao ny momba azy io, ny endriky ny alitarantsika io amin'ny akapobeny araka ny fiaverana mpandinika sasany. Ny eo aloha dia tahaka ny vatapaty, io armoara be io zany dia tahaka ny vatapaty, ary raha araka ny fanaon'ny fiangonana loterana sasany taloha dia lambapaty ihany no apetraka ao anatin'io ao, zany hoe ny lamba fampiasana amin'io faty io. Ary ny fiodikodinan'ny pastora eo anatiny eo dia toy ny milaza ilay asan'ny anjely teo amin'ny alitara, ny asan'ny anjely teo amin'ny alitara izay nilaza fa efa nitsangana izy, tsy ao itsony izy, jereo fa teo ny nametrahana azy. Rehefa manatona eto isika, satria amin'izany endrim-pasana izany dia tahaka ny olona handevina, tahaka ny olona handevina, ka ny alitara dia toeram-pandevenana, eo no andevenantsika ny fahotantsika rehetra, ary raha tonga eo izay no mahatonga atsika handohalika rehefa tonga eo amin'ny alitara, izany hoe tahaka ny maty, tahaka ny maty, mandohalika eo tahaka ny maty, ary manambara fibebana izany. Ary rehefa vita ny fandraisana ka nandray ny aina avy amin'i Jesosy isika, ka voavela heloka dia velona sy mitsangana, ary rehefa milaza fiadanana ny pastora mitsangana dia olona velona no mipetraka eny amin'ny toerana. Fa izao misy miakatra ety maty, miverina mbola maty ihany, miakatra ety maty, miverina mbola maty ihany, tsy nandray ny fananganana, sady jamba no marenina teo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanomezan-dehibe nomeny Jesosy azy, satria tsy nisy fibebahana teo aminy. Niala tena toerana izy, tsy manana etam-pahotana fahafatesana haterina ety amin'ny alitara, fa na ny tenany aza tsy fantany akory izay anatonany. Mpahafantarina anao anio ry havana, tianangana anao amin'ny fahafatesanao Jesosy. Izany lay tonga, lay zanak'Andriamanitra tonga ho anao anio amin'ity advento fahatelo ity, dia lay zanak'Andriamanitra hanome fiainana mandrakizay ho anao. Inona no adinao? Inona no manahirana anao? Handray ny taom-baovao isika, dia hanavao ny fiainanao ho olom-baovao. Manatona ary, manatona ary, hoento eo ny etam-pahotanao, fa hositranony ianao. Dia hoy ny tompo hoe, ho avy aho hanasitrana azy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, zay aza hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay, ho aminareo any ny fiadanana. Amen.